Zaza rotoana sy tapany maty ny kikiran'ny alika Rottweiler tao an-trano ny teny Avatomaro vokatra ny adiny iray aman-dreny nisy sabotsy sy lasa teo. Ny ady ireto mpivady mpiamtanana ireto ka navoakany ilay rangahy alikan'ny tompontrano izay mihidy ao anaty garage mba ampitahorany ny vadiny. Tafiditra tao an-trano ireto mpiamana ireto anefa ilay alika masika ka nitsoaka ilay ramatoa. Ny zanany kely kosa taraiky tao an-trano ka avy hatrany dia norombasan'ny ilay alika ka maty avy hatrany. Miakatra fanomavana androany ity iray mpianakaviana namono ny zanany ity. Fandresena Aina Magasina Fetra Andriamananjara. Mpiambi-tanànan'olona eny Ambatomaro ireto mpivady ireto ary mananjanaka kely vao roa taona sy tapa-monja. Niady izy ireo raha ny fanazavana ny sabotsy maraina lasa teo. Mamo ilay rangahy ka nangataka vola iray alina tamin'ny vadiny izy nefa tsy nahazo ka tezitra mafy. Norahonany amin'izay avy eo ilay vadiny fa avoakany ny alikan'ny tompontrano izay mihidy anaty garazy. Marina fa irony karazana alika masika antsoina hoe Rottweiler irony ilay alika. Navoakany ity rangahy ity avy eo ilay alika rehefa nanaiky ny fandrahoana ny vadiny ary nosokafany ihany koa ny varavarambean'izy ireo. Niditra tao an-tranon'izy ireo ary ilay alika masika ka nitsoaka teo am-baravarakely ilay ramatoa vadiny araka ny fitantarany. Ny zanany kely kosa tamin'io tao an-trano ka tany aminy ilay alika no namantana ary nikaikitra azy avy hatrany. Io avy eo no nitarika ny fahafatesany. Nahitana diana kaikitra enina teo amin'ny atok'ilay zaza rehefa natao ny fitsiriana ary 4 teo amin'ny tendany. Feno dian-drangotra ihany koa teo amin'ny tarehiny sy ny lamosiny. No za mantoka di stafa ohatra dia mifamaly sy mivadika dia ino no nitarika an'ilay mpamoaka an'ilay alika fa niteny izy hoe zaho tsy matahotra an'io. Tsy matahotra alika olo izy dia izay no namoaka ilay alika tany an-trano no zanako tao an-dakozia. Dia voatavaka mivoaka iny ilay alika dia tonga dia niazakazaka nakany an'ilay zazakely moa ilay reniny ny tafatsoaka. Naratra be dia akaikitra be izy. Fa efa niezaka ihany nanala anazy fa tsy afaka. Niaiky ny eloka vitany ity rangahy ity ary natolotra ny fampanoavana androany. Vaovao avy amin'ny Toliara nitrangana fanafiana amin'ny Tambasy tao Toliara io ariva io. Trano fivarotana iray ao Sakama no lasivatry ny asa ratsin'ireo jiolahy androany. Olona iray nofitifitry ireo jiolahy teo amin'ny tongony tao aorian'ny fifanenjehana. Lasan'ireo olon-dratsy ny vola mahery ny 20 tapitrisa ariary. TV Plus Toliara. Jiolahy misa 10 mirongo basy sy antsy nondrainy anafika ity toeram-pivarotana Sikas Point iray ity tokony ho tamin'ny herin'ora ariva teo. Nanambana basy sy nidaroka ireo mpivarotra ireo olon-dratsy. Lasan'ireo jiolahy ny vola mitentina 20 tapitrisa ariary sy ny finday tamin'ireo mpivarotra. Rehefa tonga zareo dia nanao ny asany dia teto zahay telo samy sarangito dia basy nondrainy aminahy aty. Hoe matatra zahay sao dia hoe tifiriny dia farany niditra ambany ato. Rehefa niditra ambany ato zahay tonga zalahy dia asaka hoe hamaly andray an'ity dia tsy voaraiko sonty dia niondrika eto dia io voataka zalahy eto amin'ny masoko eto. Ny vola lasany zalahy aloha environ 100 eo amin'ny 20 millions d'ariary. Antimy ny zalahy dia ny ray aloha tsy hitanay position anina fa madimy azy telo fotsiny nijoreo aloha eo. Tsy haiko izay hoentiny anankiray fa nangodrana basy anay anankiroa. Dia ny ray eto tondra basy koa nitafiditra teto. Dia ny ray teto menasy anay teto mesalava. Taorian'ny fanafiana dia nanaradia ireo fokon'olona manodidina. Nitifitra ireo jiolahy ka tovolahy iray no voty eo amin'ny tongony. Voatery niematra ireo fokon'olona ary nitondra ilay maratra any amin'ny hôpitaly. Dia avy namoaka basy amin'izay natao zany dia kasy ambany eo agnilan'ny conteneur maitsomaitso eo. Antiako raha ha mamoaka basy raha be tonga dia nisialy amin'izay ao amin'ilay bandy ambalimbaliky eo malaka sorobosy aby regny hoe itiako misolo-drato asako anjotsy fa tahibe raha toy satria raha be to avec basy zaho kabody ako avao dia dia soufflé nifagny ambe amin'izay zahay. Dia zahay amin'ny raha be to amin'izay zany farany aloha be agny dia nampoaka basy anabona izy. Dia lataosy dia boaka zany dia niparitaky ny ilay. Toy hilay zaho vao nampoaka basy ity zany lotsy nanjabany amin'izao itoy amin'izay hilay amin'izay vao tifitra to amin'izay. Ka ilozy nikapiky ny lozy. Nikapiky lozy. Kampaka any amin'ny raha be toy fa zay zany mari aloha zay amin'ny raha be toy. Nikapiky lozy. Farany amin'izay lafa nivoatifitra amin'izay toy voako zolobeko ohatrany raha be toy. Binatako amin'izay babeko amin'izay nandesiko amin'izay dia nilaposy amin'izay lafa aloaloagny dia lasa zahay atoy toy. Tafatsoaka avokoa ireo olon-dratsy. Noraisiny hôpitaly an-tanana ny fitsaboana